amafisina ny fiarabanantsika ary amafisina ihany koa ny firarian-tsoa rehetra izay tokony ho ananantsika tsirairay avy indrindra miatrika ity atao hoe fotoana izay iarahantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ity. Alohan'ny rosoantsika lalindalina dia sitraka indrindra ny anonona vavaka mba ho fanombohantsika izao dindinika izao. Manasanao ary fa isy vavaka izay ho tononona. Tompo Andriamanitra, rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, isaoranay anao ny fafana mbola miantso ny anaranao ary indrindra manokatra sy mamaky mandray ny teninao amin'ny kalalana. Takatran'ny fananao masina izay elo lalana ny impona tsirairay avy mba hitondra soa indrindra ho an'ny fiainam-panahinay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hevitra iray mahakasika ny mahampanakanto an'Andriamanitra no iarahantsika mijery ao anatin'ny asany izay mazava ho azy fa asa mety ho tsapantsika nefa ihany koa mety tsy ho tsapantsika kanefa dia miasa Andriamanitra amin'ny mahampanakanto azy. Nahoana moa no resana ty hoe mahampanakanto an'Andriamanitra ity? Raha eo amin'ny sehatra maha-olombelona dia andeha hoe verina toy ny hoe fanomezana izy io atsika. Faiza manao anankiray, mety ho roa, eny mety mihoatra aza arakaraky ny mampiavaka ny tsirairay avy. Fa ny momba an'Andriamanitra kosa dia ho jerentsika arak'izay fanambarana ambaran'ny soratra masina. Ny voalohany amin'izany izay arahantsika mijery amin'izao lohahevitra voalohany izao dia ny mahampamorona azy. So vaovao amintsika ny atao hoe asan'Andriamanitra na asa famoronana izay nataon'Andriamanitra. Ny antony dia satria na isika izao koa aza dia mahafantatra fa voarin'Andriamanitra isika. Ary natao aza hoe tsy fantatsika mitsipiriana izany dia tsapantsika amin'ny toe-javatra miseho. Andriamanitra dia nanao fanambarana ao amin'ny Genesis toko voalohany ka ny andininy voalohany dia fantatsika fa voambara hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Tsapantsika amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany fa misy ilay antsoina hoe fanambarana ao izany, révélation. Rehefa miresaka ny antsoina hoe fanambarana isika dia izao zavatra izay mety tokony ho fantatsika nefa mety tsy fantatsika, na koa mety hoe efa fantatsika fa adino, na indraindray tsy hoe adino fa noho ny toe-javatra manodidina antsika dia takona ny fahalalantsika azy. Koa ilaina tokoa ny fanambarana. Ity tenin'Andriamanitra izay vakitsika ity zany dia maneho an'ilay antsoina hoe fanambarana. Efa fantatsika fa tafiditra ao anatin'izany hoe fanambarana izany ihany koa ny antsoina hoe faminaniana. Satria ny faminaniana dia manambara amintsika ny ho avy, ary tsy ny ho avy ihany fa ny ankehitriny izay ilayntsika ho fantatra nefa mety tsy fantatsika, ary indrindra ny tamin'ny lasa izay mety niainantsika fa tsy ampoziny kanefa dia atolotra antsika amin'ny alalan'ny faminaniana. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ity fanambarana ity zany dia mampatsiaro antsika, manamafy amintsika ny fahefan'Andriamanitra mpamorona. Efa hitanao taratra sahady zany zao hoe ilay Andriamanitra mpanakanto dia mampiasa ny talentany, mamorona izy. Ary ny zavatra mahafinaritra dia izao, raha ny tena marina ao anatin'ity famoronana ity izay notanterahana tamin'ny nampitaina amintsika amin'ny alalan'ny fanambarana, dia manavotra ny fahalementsika hiankina fotsiny amin'ny zavatra hoe hitantsika maso.
rehefa mahita zavatra anankiray tsika fantatsika hoe nisy namboatra izany de afaka mijoro vavolombelona makasika ny hoe tena misy ity zavatra ity ary ny mpamorona azy dia tononontsika eo ny anarany. Ny fomba fanambarana izay ataon'Andriamanitra de manampy atsika ihotran'izay hoe miankina amin'ny zavatra hita maso zay fotsiny sy mety hoe tsapany tanana ary isaorantsika ny tompony amin'izany. Manana fahefana izy, fahefana mamorona. Ao lay fahefana zay ampiasany ny talenta ananany, fahaiza mamorona. Misy teny anankiroa izay ny anankiray moa zany lay antsoina hoe teny fototra bara, teny hebreo izy io zay manambara hoe Andriamanitra dia namorona. Fa izao misy teny latina anankiray zay antsoina hoe ex nihilo, manamafy kokoa. Rehefa mikambana zany ireo hevitra ireo mpandinika baiboly zany de nahita fa ity fahefana ananan'Andriamanitra ity ny amin'ny famoronana dia mihoatra noho ny famoronana tsotra araka ny mahazatra antsika, fa miainga avy amin'ny tsy misy tonga amin'ny fisina. Marina fa fantatsika ny atao hoe mamorona, isika koa mba mamorona fa miainga avy amin'ny zavatra efa misy zany. Fa misy fotoana za moa hoe tsy mba mahay mamorona avy amin'ny tsy misy satria afaka mieritreritra zavatra mbola tsy hita maso anefa de efa eritreretiko ary lasa lavitra io. Aza diny fa ny fahafahantsika amin'ny saina sy mieritreritra de miainga avy amin'izay zavatra efa hitantsika ihany. Tsy manana ny fahefana tahaka ilay fahefana mamorona zay ananan'Andriamanitra isika. Noho izany dia natao ny fanambarana ao amin'ny Genesis indrindra ny toko voalohany miresaka amintsika ny amin'ny talentan'Andriamanitra mamorona de izao manome antsika na ny marimarina kokoa manampy antsika ao anatin'ny faritra azontsika eritreretina izy hieverana ahafahantsika mihevitra n'ilay fahefany fa tsy manome fahefana antsika amaritra azy arak'izay takatry ny saintsika akory ny antony nahatonga an'Andriamanitra nanao ny fanambarana. Ny zavatra mahafinaritra de izao afaka miroso bebe kokoa amin'ny antsoina hoe finoana isika rehefa mahita ny fomba ampiasan'Andriamanitra nyty talentan'Andriamanitra mamorona ity. Mino ny Andriamanitra telo zay iray isika: Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. De voambarana any amin'ny Jaona toko voalohany ka ny andinin'ny 7 rehefa miresaka amin'ny maha-Andriamanitra sy ny resaka famoronana izy fa raha tsy izy de tsy nisy nahariana zao zavatra ary rehetra izao. Inona no manakoako ao amin'ny saitsika rehefa maharefa raha tsy izy dia tsy nisy izay nahariana izao rehetra izao ao anatiny zany isika. Niainga avy eo aminy zany ilay fahefana sy ny fisiana rehetra. Raha tsy izy zany no nieritreritra hoe andeha ao anatin'izao talentako mahavita mamorona izao, anomboka anao ny foto-kevitry ny famorona moa zany de miainga avy amin'ny foto-kevitr'Andriamanitra. De izao iarahantsika rehetra mahita izao zany. Evero ary fa manan-danja ity fahefan'Andriamanitra mamorona ity satria talenta anankiray amampanakanto azy. Ary ijery lalindalina kokoa isaky ny mandingana isika mandritra ny fotoana izay arahantsika eto. Fa ety am-piandohana aloha dia sitrakitsika ny hanao antso manoloana an'izany fahefan'Andriamanitra izany. Inona no antso avantana amiko sy aminao manoloana izany fahefan'Andriamanitra izay sady miavaka ary indrindra
miainga avy ao aminy ny zavatra rehetra. Ao amin'ny obolana toko 720 ka ny andininy fa 120 dia zao no fanambarana manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anaka matahorany Jehova sy ny mpanjaka. Misy fahefana ao anatin'izany antso zany zay ientsonasy anao mba hay anaja, hay atahotra izany. Rehefa miresaka moa tsika eto hoe matahotra dia tsy lay tahotra mampandositra fa tahotra mitondra ao amin'ny fanajana. Koa antsona izaho sy ianao sika rehetra mba anaika an'izay fahefan'Andriamanitra izay. Misy ny fisandohana zay ataon'ny fahavalon'Andriamanitra ary zay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy arovana ilay fomba fijery mba hifantoka mandrakariva ao amin'ilay fahefan'Andriamanitra zay mifehy izao tontolo izao, mifehy ny voariny amin'Andriamanitra mpamorona azy, Andriamanitra mahay mamorona avy amin'ny tsy misy mankamy misy, ary Andriamanitra izay raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao rehetra izao. Ao anatin'ny fisaorana sy fankasitrahana azy isika dia antsoina ambanina ny fatahorana. Koa andeha hoentina mbavaka izany atao hoe fotom-pisainana tian'Andriamanitra iainantsika izany. Anaka. Raha milaza izy hoe anaka dia mametraka antsika sahady eo amin'ny faritra sy ny toerana sahazantsika. Koa manasa anao ary fa hisy vavaka ho tononona ho amin'izany antso izany. Ivavaka isika. Tsara indrindra izay any an-danitro ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, mpamorona sy mifehy izao rehetra izao manana ny fahefana feno. Isaorana anao ny fahafahanay mbola manana tompo-pahavelomana, trampananarana ihany koa. Koa ankehitriny dia mampianara anay tompo anaiky izany fahefanao lehibe izany. Anona fatahorana anao eo amin'ny fiainanay. Indrindra ny tompontsoa izay mbola omenao anay. Ahafahanay miaina ao anatin'izany fatahorana anao izany. Mampianara anay mandrakariva ary mirova ny fiainam-pananay tsirairay avy mba hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanay ara-nofo ihany koa. Fatonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.